Aleloia. De amin'ny fifirinana lehibe indray ary lasana bamalala no ionana amintsika amin'izao fotoanan'izao a. De tonga de ny fotoana zay rahantsika ato anatin'izao fandaharantsika vavaka fiambenana zay rahanao amin'ny fandarana andramboka izao a, ny Akiradio, ny Akimedia, mpikambana ato anatin'ny vavaka fiambenana ary ny gropy zay maharesy izay isaoranay manokana ny amin'ny fiarahana eto isan'andro fandraisana anjara na ny fivavaka ho an'ny fanombohana na vavaka ho an'ny firenena na ny tenin'Andriamanitra ihany koa de eto foana izy ireo miaraka aminay de miaraba antsika rehetrarehetra izay mianakavy kely ho tahin'Andriamanitra ane itsika tsirairay avy. De tonona amintsika fiadana tompo antsika izay mandray an'izao fandaharana izao amin'izao harivariva izao de matoky sy mino fa ifampahireto indray antsika androany ary matoky sy mino fa ny tanan'Andriamanitra ane kasika antsika tsirairay avy ao anatin'izao fandaharana izao ka raha androany ianao vao tonga eto de teteny aminao hoe tonga soa ianao de maharita hatramin'ny farany fa hiaraka eo tsika amin'ny adin'ilay sasany latsaka eo de hihaino vavaka tsika, hihaino toroteny tsika, hihaino famelabelarana, mbola hivavaka ihany koa, hihaino hira ihany koa ho voninahitry ny anaran'Andriamanitra ka de marita hatramin'ny farany. Tahiny tompo rahalahy Tojo ny hitako niditra voalohany teto androany anabavy Erika Raka, Nicole Fanjaniaina, Yama, Mama Valtina, Yazaka Patitsy, Jaotina, Marizo, Itody, Kambana, Tsiry, Amboaramiel ohatrany vitako teto taloha de io misy an'le teny tsy fantatro io na teny arabo io de ity tsy fantatro ny anarany de Naira Keron anabavy Cotré io Berthe Sava, Rolianisha de ao ihany koa ry Tsikirakoto sy ry Anitra Nirina sy ry Lala Selina tahiny tompo daholo Emelo Avlitina, Maeva, Berthe Sava, tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra de fiadana tompo amintsika tsirairay avy de marita ary hatramin'ny farany. Milo ny zavatra rehetra aloha de andaontsika aloha hivavaka ho an'izao fandaharana izao ka andao mampandrosotsika ny namantsika efa teo foana Amboaramiel efa teo marina talohaloha fa velatra tsy hita de andao ampandrosotsika ny anabavintsika Berta avy any Koweït izy no hivavaka ho an'ny fandaharana de ampandrosotsika izy tahiny tompo raha anabavy Berta anao ny fitenenana. Ya, afaka miteny anabavy Berta. Ndao hivavaka fanombohana anabavy Fianaranakoto raha maheno anay. Tahiny tompo sika rehetra hiara hivavaka isika nomboantsika ny fotoana. Andriamanitra tompo tsara indrindra mbola faly misaotra anao izahay. Misaotra anao tompo satria niarovana ny tantananao namakivaky nandritra ny tontolo andro iny ka mbola nomena fofonaina mbola afaka miantso ny anaranao ary manatrika eto amin'izao vavaka fiambenana izao. Be ny ratsy izay nataonay tompo tsy nifanaraka tamin'ny sitraponao mamindrafo aminay ianao ka mamela ny fahafanay tsy miafiny aminao Jesosy malala ny ho iantsona ny anarana amin'izao fotoana izao mangataka ny asan'ny fanahy masinao mangataka ny rotsahan'ny fanahy masinao tompo Andriamanitra no hanjaka sy hanan-keriny amin'izao fandaharana vavaka fiambenana izao rakofo ny rano mahery tompo ny fitaovana rehetrarehetra ndesina manatanteraka izao fandaharana izao ary apetraka feno am-pelatananao ny mpitondra ny teninao masina engane Jesosy malala ianao Andriamanitra no hampitendry ny lelany ary haniratra ny masony afahany hanaposika izany teny izay avy aminao izany ary izay rehetrarehetra ampiaino izany Andriamanitra sokoafo ny foampananay mba haizany handray ny teninao ary arovo amin'ny asan'ny devoly izay kasa tialimbantsemana tsy afahanay heno izany dia tsy hanan-kery izany satria mino anao Andriamanitra ary manatrika eto ianao amin'izao fotoana izao ary apetraka felatanana tompo malala ny fiderana izay hasandatra eto rehefa aveo dia ho fanomezany ny voninahitry ny anaranao ary fisoranay izay apetraka feno am-pelatananao izany ary ny vavaka ny firenena tompo Andriamanitra dia apetraka feno am-pelatananao ianao Andriamanitra no mitantana anay rehetrarehetra ianao Andriamanitra no hanjaka sy hanan-kery ary ho feno hositra avy aminao izao fotoam-bavaka izao ary ny pastera izay hamelabelatra ny teninao tompo dia rakofony rano mahery mba tsy ho hisy ny sakantsakana fa tena hanazava jiro sy fanilo ny tongotray ary hanazava ny rehetrarehetra izany teninao masina izany misaotra reo misaotra fanahy masino. Aleluia, amen. Aleluia. Misaotra betsaka ny anabavy Berta tao anatin'izay
vavaka fanomboana izay dia raha mbola misy tsy voarabako Virginie Andomalala IRTCR dia Olgaranoroso Zinata Oda sy izay rehetra mety tao ambony tao mety tsy hitako dia tahiny tompontsika rehetrarehetra alleluia dia andao ary aloha tsika anao hira anankiray aloha tsika mba ho ray hatrany amin'ny miaraka amin'Andriamanitra tsika taparay amin'Andriamanitra hatrany anie isika rehetrarehetra dia ataontsika tirity mahafinaritra tirity dia ho ataontsika izany hira izany dia ao anatin'ny tirity tsika iomankomana ao anatin'ny tenin'Andriamanitra handray baiboly haka toerana tsara fa ian'ny toriteny tsika androany miaraka amin'ny rahalatojo tsika androany ny toriteny arabaina Zdenko Bartos dia vitaketo izany androany tahiny tompo ary lasa arytsika mino finaritra any dia miaraka eto tsika rehefa avy eo alleluia. Zao dia tsy mety afaka antsaiko iray fitiavana ilany ekenao amonjy na volamena maniratra azy natao tambiny anoloko azy fa tsy asolo iray tanao latsaka olazaiko amin'ireo zay fanatao zay ho famonjena ary zao anio dia teanama fa ilay trofonyana tsika rehetra samy teny ilaiko foana ianao Jesosy andao angavy aoka mba ho iray atany foko sy ny fonao ianao ihany ke Jesosy milerinay ety alleluia volazayko hatrany am-pahatsany fa ianao mpamonjy tsy ho atakaloko novina alleluia atakaloko novina alleluia alleluia so atakalontsika novina ny Andriamanitsika ry havana raha misy zavatra tokony sanao am'izao fotoana dia miatonga ny fonao sy ny fon'Andriamanitra ho iray hatrany alleluia tsy mahita izany mahavitany za aloha tsy mahavita ry havana izany mahavita ohatrany vitan'Andriamanitra namomena azy izay rehetra ilay pety sy anao tsy hamonjy ny aiko ary zava-pon'ireo tsy mahafonjy olazaiko amin'ireo zay avondina ary zao anio dia teanama ilaiko foana ianao fa ilay trofonyana asabato ny tananao dia kasino ny fonao dia tenene aoka moa Jesosy mba iray hatrany no any herinay ety Jesosy so
atakaroko Halleluja. Sotakanto novina novina. Halleluja. Iray foana zany ny tanitsika zany a mba ho ray hatrany hatrany ny fontsika sy Andriamanitra. Halleloja. Fa raha ny fonao sy Andriamanitra ny ray hatrany hatrany a dia azo antoka fa izay misy an'Andriamanitra dia misy anao, ary azo antoka fa mifandresen'Andriamanitra dia fandresenao. Halleloja. Raha erikaraka aloha tsy anontaniana intsony hoe tiany ve zany izy zany, fa izy dia mpakafizina famonjena miaraka aminay a. Halleluja. Izy mbola tsy voaravako tany ambony tany miloha nidiritsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Armand Lalao a mbola tsy hitako teo a. Soameva iza koa mbola tsy voaravako teo a. Miloha nomboantsika amin'ny tenin'Andriamanitra satria avetsika tsy fotoana ifampiarabana intsony. Thierry Ralbenja misy manao teny amin'ny fiteny tsy fantatra moa io zany a. Bartos a tsy haiko ny zavatra teneniny a, tsy haina miteny inona izy a. Tonga soa ihany nefa izy na izany ary a. Marie Rafa, Noélie Fanto, Yasina Ranay Varsan, Saondra Raza, izy koa mbola tsy voaravako tao anatin'izay a. Elisa Tsiala, tahiny tompo daholo. Halleluja. Emelovli efa narabaiko teo, Sandola efa mbola tsy narabaiko teo a. Tonga soa daholo a. Na misy tsy voaravako ary ny ambanimbany any a dia elana tsiny a. Fa Soameva efa narabaiko teo a. Tahiny Jesosy. Eny ary zay ny hoe lafa hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany tsika mino fa efa vononbonina ianao a. Dia raha isoaran'ny baibolinao a mangala toerana fa hoe Tandra-Latojo a andeha voyage tsika iaina anatina toriteny a meno finaritra. Tahiny tompo a Rahalatojo a anao ny fitenenana. Faly miarabantsika rehetrarehetra indray ny tenako a aminaran'i Jesosy. Tonga somatsara amin'izao vavaka fiambenana zao dia manao fedana ny tompo amintsika tsirairay avy izay trarantso amin'izao anio izao. Dia fahasoavana lehibe ao anary avy ny fahasambarana mihitsy no mbola ahafahako indray mitondra ny tenin'Andriamanitra androany, ahafahantsika mifampahery indray androany. Dia iray soara ny baibolinao fa tonga dia jery tenin'Andriamanitra avy hatrany atsika. Ao amin'ny Samuela voalohany no jerentsika. Samuela voalohany a toko voalohany dia 5:10 ka hatramin'ny 5:20. Samuela voalohany a toko voalohany dia 5:10 ka hatramin'ny 5:20. Fa milohany amakitsika ny teny dia ho fitipitiako kely aminao aloha ny tantara amin'izay a tafiditra tsara ao anatin'ilay izy ianao. Amen. Dia ohatr'izao ry havana nisy lehilahy anankiray izay a i Elikana ny anarany. Dia io lehilahy io a nampirafy dia nanana vady anankiroa zany izy. Dia ny anaran'ny vadiny anankiray a Penina dia niteraka Penina. Dia ny anaran'ny vadiny anankiray a Hana fa Hana kosa momba zany hoe tsy niteraka zany. Dia rehefa nandeha ny fotoana dia io Penina io a nanorosory ny Hana foana, nanao teny marary. Vao mahita anazy dia iny indray ilay olona siny indray ilay vehivavy momby nanorosory tena hoe nanao izay tena nahasorena ny Hana mihitsy zany satria izy niteraka, Hana tsy niteraka, ny vady iraisana samy Elikana ny vadiny zany hoe tonga dia hoe ny fahotana zany dia avy amin'ny Hana. Zany hoe
tsy fiterana zany tsy am'le lehilahy tsy fôtin'le elikana fa tsy maintsy avy amin'ny ana satria izy ara vadiny koa penina de ozy ny olona hoe siana mihitsy ny tena fototry ny olana tsy miteraka momba ohatran'izao na norosory anazy na ny teo amanodidina koa raha na norosory azy de tena mafy ny alahelin'io ana io ry havana malala de nisy fotoana am'zay izy a nankany amin'ny tempoly de tena teo izy otsa ny fony any tomany a nivavaka tamin'Andriamanitra de tena hoe nitomany de nitomany mety efa ritra mihitsy aza ny ranomasy tam'zany de izy raha tsy nahavoaka feo tsony fa nimolotra ny sisany elsiketsika ka tena mafy ny nahazo anazy tena ory izy de avy eo a nisy mpisorona teo am'le tempoly de nahita anazy de ozy le mpisorona hoe tena mamy io satria mietsiketsika fotsiny raha molotra noko izy tsy miteny izy le mpisorona oviny ianao mbola hitanany divay ianao fa ianao tena vehivavy mamy lava ianao de avy eo a andininy fahatimy amby folo tonga am'le torotenitsika am'zay Samuela voaloha toko voalohany andininy fahatimy amby folo aminaran'i Jesosy de namaly any ka nanao hoe tsia tompoko vehivavy malahelo fanahy aho fa tsy nisotro divay natoka tsy akory fa mamoaka ny atao-poko aho eto anatrehan'i Jehovah aza mba atao vehivavy tena ratsy fanahy ny ankizy-vavinao fa ny habeny fahoriako sy ny alaheloko no nitenenako mandraka ankehitriny halleloia amainina ry havana malala zany hoe tena ory izy habeny fahoriako izy ny alaheloko izy ka tena mafy tokoa ny ry havana zany nanorosory azy apo ny olona ndrindrandrindra fa ny rahavaviny tena tsy zakany tsony tsy zakany tena bosakany teo anatrehan'Andriamanitra ohatr'izao Andriamanitra de tena tsapako ry havana fahoriana io tena nisy fotoana koa ry havana tamin'ny mbola tam'za nanomboka iova fo am'zay de jiroko vavolombelona kely ianao misy efa naheno ihany moa fa eto amintsika eto moa misy vaovao foana de tsy mamenatra anahy mihitsy jiroko vavolombelona mihitsy satria voninahitr'Andriamanitra de nisy fotoana ry havana tena antson'Andriamanitra koa moa zany le izy de nisy fotoana zay a za moa fa nadiditra foana jalamboto mihitsy nisotro toaka nampirafy nanodikodina vadin'olona nangalatra be de be ny fahotana efa nataoko de nefa tam'zany efa mba mivavaka kely any efa mivavaka matimaty sady mivavaka manota ihany mbola nakamamy ny fiainan'izao tontolo zao ny filan'ny nofo indrindraindrindra de efa tany Madagasikara fa nanaonao foana teny de nisy fotoana rehefa tratra amin'ny polisy tany Madagasikara de efa nidy violon mihitsy fa zany hoe mbola nisy contact la olona de niresaka de tafavoaka tany amin'ny violon de tanana zatra mitsotra ozy le fitenenana zay tsy afaka mivokona tsony de nefa nakaty Allemagne koa de mbola nanohy ny fahadalana ihany zavajavatra reny de nisy fotoana anankiray am'zay ry havana nanaonao foana ary tena grave io anankiray io de tany amin'ny lieu public le izy de zany setra hoe mangingina tsisy mahita ohatr'izao de misy feo koa moa ohatra miteny ao anatiko zany hoe tsisy mahita zany fa ataovy tany amin'ny lieu public de za koa tena tsy nahita olona tokotra aloha tena ohatrany hoe tsisy nahita fa rehefa avy eo ry havana tampotampoka teo tonga nisy olona be de be tonga de nahita anahy tratra ambodiondry tam'zay nanao fahotany tamara tena nandika lalàna tam'zay ka tena amin'ny lieu public de tena teo tonga de nisy vavolombelona de le zany vehivavy kely anankiray nahita anazy voaloha fa le vavy tsy nakeo amiko fa tonga de niantso olona izy de efa aveo le olona be de be tonga de tonga teo aminahy teo am'zay tonga de tena afa-barakako tratra ambodiondry teoko efa aveo am'zay niezaka mifampiraharaha tamin'ny olona mba ataovy zay fanarahana ohatran'izao tena mifona fa tsy hanao tsony ohatran'izao tena grave nataoko tam'zay fa le olona aloha tena tsisy afaka nyresahana mihitsy fa tena tonga de le anankiray niantso polisy tonga de natsona amin'ny polisy aiza ianao ohatran'izao aiza ny papier ohatran'izao de iza ny anaranao izan'izao de tonga de tsy mihetsika tsony ianao tsisy afaka nitsoahana tsony ry havana malala tam'zany tsy afaka be de be ny olona nijery tsy afaka nitsoaka tsony tam'zany de tonga amin'ny polisy de hitanao le ohatrany amin'ny film reny ataovy ambony talana de ataovy any an-damosina de tena nasiana menoty tam'zany de tena tonga de nifatora amin'ny polisy de noentina tany amin'ny bureau polisy de nandeha sirène kely le polisy misy sirène tena tonga de noentina ohatra le amin'ny film reny mihitsy de tena hoentina tany amin'ny bureau polisy ry havana malala fa tonga tao am'zay ozy nao tonga de izy le polisy fa naninona nanao an'izany fa maninona lieu public ohatran'izao fahotana be mandika lalàna nataony am'izay ny enquête nanomboka ny enquête ary enquête lava tam'zany teneniko anao fa nanomboka tamin'ny 3 ariva ka hatramin'ny 1:10 alina zany hoe adiny 5 tena teo nororoan'le polisy higadry ianao fa tena
fahotana lehibe ny nataonao zavatra tena mandika lalàna atsovo ny avokanao izy fa zay tenenao io izy de afaka hitsarananao ianao zany raha vao miteniteny foana io de afaka hitsarananao izy tena nororony higadra ianao ary ianao izy aveza misy anao vany Madagasikara hoa ianao izy higadra ty Allemagne de vita ny figadrana ty de alefa mody ana Madagasikara ianao fa tena orooro avana zany orooro mifanahako natahotra tena hoe Andriamanitra maty mama maty data tena fahoriana ry avana malala zany tena tsapako hoe tena irery tamin'izany satria tsisy olona tsony tsy teo tsony ray aman-dreny tsisy afaka andresana tsisy kolokolo tsony tena zaho teneniko anao fa tena mifona ho tamin'le polisy tena mba mifona moa tena ohatr'izao moa tena tsy amerina tsony tena ohatran'izao fa tsy nanaiky le polisy tsisy an'izany lalàna de lalàna ohatran'izao ianao nandika lalàna miendrika ny gadra ianao tena orooro igadra ianao aiza ny avoka ohatran'izao tena fanontaniana be dehibe tena hoe maty aho tena inona ny atao fa tena nanomboka teo ry havana vavaka ohatry ny ana am'izay nanomboka teo tena mivavaka Andriamanitra ianao sisa ny afaka hamonjy tena nambosaka ny taopoka ohatry ny ana koa teto hoe namoaka ny tao apoka aho izy ny alahelo ny rehetrarehetra ny tomany ny faniriana rehetrarehetra de teo am'izay nanomboka am'izay tena ny tena amin'Andriamanitra ho apio tena maty ohatran'izao tena nitenena aby ohatran'izao tantaraina teo aby tena voateny aby ny rehetrarehetra de rehefa avy eo ravana malala andao antsika maky tenin'Andriamanitra keo le inona nataony ana haleloia inona nataony ana tao anatin'izay hoe nitomany ny vavaka rehetrarehetra de inona nataony inona ny tena nakasika an'Andriamanitra tamin'ny zavatra niteneniny zao 10 le Samuela voaloha toko voalohany 10 no vakitsika hatramin'ny faraky 12 aminaran'i Jesosy ary Hana dia nalahelo foana indrindra ka nivavaka tamin'i Jehovah izy sady nitomany de nitomany ary nivoady izy ka nanao hoe Jehovah tompony maro raha mba hitsinjo tokoa ny alahelony ankizoavinao ianao ka hatsiaro ahy ary tsy hanadinony ankizoavinao fa nome ahy zazalahy dia omeko ho an'i Jehovah kosa izy amin'ny andro rehetra iainany ka tsy ho kasiakarezany lohany haleloia nanao voady Andriamanitra mafy ny alaheloko fa mba mizazalahy raha ataonao miteraka mba hiala amin'ity fahamombako ty tena ho atolotro anao ny zanako nanao voady Andriamanitra de za koa ry havana malala nanao voady ngeza be koa taminy tena efa nambosaka ny tatapoky rehetrarehetra Andriamanitra ohatran'izao mivavaka zavatra telo ny tena nangatahako engany mba tsy higadra engany mba tsy hovoroaka any Madagasikara engany mba azo viza satria nitenen'le polisy ianao tsy azo viza zantsony ianao higadra ianao roasina any Madagasikara ianao higadra ty Allemagne alefana Madagasikara ianao rehefa fa tena natahotra ororo afa-baraka ianao mba nakany Allemagne nefa voroaka tonga any Madagasikara ohatran'izao tena grave zany ry havana malala fahoriana zany tena mafy nazo ana de izy kam'izay tamin'Andriamanitra raha ho tanterahanao Andriamanitra reo zavatra anankitelo nangatahako taminao ngeza be reo tena hoe tsy migadra tena hoe tsy voroaka any Madagasikara tena hoe azo viza foana de zao Andriamanitra zao mivoatiko aminao Andriamanitra ze rehetrarehetra ao amin'io baiboly io manomboka amin'ny Genesis toko 1:1 ka hatramin'ny Apokalipsy toko 2:20 2:20 moa farany Apokalipsy zany hoe baiboly rehetrarehetra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany ka ze niteneninao tao anatin'io de ho tanterahako atsakany sy andavany Andriamanitra menoa de ienao koa raha tanterahanao ny teniko reo anankitelo reo nangatahako aminao fa ho tanterahako ny teninao rehetrarehetra ka rehefa hoe ao anatin'io baiboly io na ana be na o na virgule na point na inona ho Andriamanitra didinao na inona fitsipikanao na inona fahamarinanao na inona zavatra zay niteneninao tao anatin'io baiboly io de ho tanterahako atsakany sy andavany raha ho tanterahanao ny teniko haleloia zay ravana malala mivoadiko nataoko fa za teny aminao fa tena nakasika an'Andriamanitra zany ary aoka ho tsaronao fa 10:20 Samuela voalohany toko voalohany 10:20 minaran'Jesosy ary tamin'ny fahatanterahany andro dia nanananaky ihany ka niterada ary ny anarany nataony Samuel fa hoy izy tamin'i Jehovah nangatahako azy haleloia tanteran'Andriamanitra ry havana malala ary Andriamanitra tsy hoe nanome zaza de hoe sefa mba mena zaza ianao ry ana va na vavy ara tsy maninona tsy vavy men'Andriamanitra niteny ihany zazalahy ny tiako tena zazalahy namen'Andriamanitra azy de ny anakory havana tena zay nangatahako hoe tsy migadra zao mijery aminao zao tsy nody tany Madagasikara tsy voaroaka nazo viza haleloia tanteran'Andriamanitra atsakany sy andavany ry havana malala ny teniko rehetrarehetra satria nanao voady de zao manefa ny voadiko
iana ry avana malala nandefa mivoadiny nateriny tamin'Andriamanitra io ary ny soramarina dia vakitsika hoe nahaterahany Samuel sy ny nanolorana azy ho an'i Jehova natolotra ihany ho an'i Jehova ny tanterahany ihany ny voady nataony tamin'i Jehova dia za koa ry havana za mbola mitory-teny aminao zao dia manefa ny voady koa satria ao anaty tenin'Andriamanitra ao dia misy miteny hoe mandeha anareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra dia zaho zao manatateraka an'izay teny zay fa rehetrarehetra ao amin'ny baiboly afaka miteny ianao na Genesis na aiza tianao na Levitikosy na inona teny ianao dia tanterahako satria manina ka ny tanterahan'Andriamanitra ny teniko dia za ry havana tena mitodika aminao mihitsy ianao ve amin'izao ao anaty olana sy fahoriana tena mafy ve ianao ry havana malala mety misy te hifofo mihitsy ve ny ainao ry havana malala mety efa leo an'ity fiainana ity mihitsy ve ianao ry havana malala dia tena te hamony tena mety hoe tsy sakafo ve ny ao an-tokantranonao ry havana malala mety hoe momba tahaka ny anako ve ianao dia aratsiany olona anaovan'ny olona teny marary mety hoe mijaly ara-panambadiana ianao mety ataon'ny vadinao tsinotsinona mety ataon'ny zanakanao tsinotsinona mety tena mijaly amin'ny tokantranonao fianakavianao mety enjehana fanenjehana tsy haiko fanaratsiana mahazo anao amin'izao na tsy haiko avy ry havana tsy haiko avy hoe inona le fahoriana mahazo anao amin'izao fa zao raha vonona fotsiny eo natateraka an'ireo zavatra anankitelo reto dia afaka mampanantenanao fahagagana eo amin'ny fiainanao amainina ataovy amainina zany amin'ny anaran'i Jesosy raha tanterahanao reto zavatra anankitelo reto ny tena zavatra ngeza indrindra tamin'ny tantarany ihany sy tamin'ny tantarako aleloia dia zao tena nivavaka marina sady naharitra tamin'ny fivavahany tena ihana ho any nanolotra Andriamanitra nitomany dia nitomany nambosaka ny taopony za koa ry havana tao anatin'izay enquête adiny valo zay tena teneniko anao fa metry ny adiny ronga mba nivavahako tena tsy haiko hoe adiny firy fa tena be dia be tena naharary tena mafy tena hoe tena natolotra an'Andriamanitra tena hoe ina Andriamanitra fa maty ohatran'izao dia tena mivavaka tena mibebaka tena rehetrarehetra mivavaka dia zao faharoa tena mambosaka ny am-ponao teneno ny alahelinao teneno ny fanirianao teneno amin'Andriamanitra hoe inona ny zavatra tianao tena tatarao azo iskazay teneno inona hoe alaharo na hiteny zavatra anankifolo ianao nangataka zavatra 20 ianao tsy olana an'Andriamanitra ry havana malala zany raha ohatra manao an'ity fahatelo faranty ianao manao voady ataovy ny voadinao tsy haiko hoe inona ny aniana ve nataonao na ny anahy na inona voadinao manokana fa tena teneny hoe Andriamanitra raha tanterahanao ny teniko le zavatra nampisahanao ny taoponao na zavatra 20 raha ho any angatanao amin'Andriamanitra ka manao voady ianao hoe za Andriamanitra no mpanao hatramin'ny farany na za ohatra ny Andra Latojo ho tanterahako hatramin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsia na tsy haiko inona ny voadinao fa rehefa tena tanterahanao voady kosa nefa tena mahakasika an'Andriamanitra ny voady ataonao fa tsy hoe za zavatra tsy hoe voady kely zavatra kely tsisy dikany fa tena voady tena ataovy hoe zay mahakasika amin'ny fon'Andriamanitra ry havana malala fa za teny aminao mbola tsisy ry havana tao amin'ny baiboly tao ka nanao voady tamin'i Jehova dia hoe afa-baraka hoe tsy mivaly ve ny vavany tsisy ao afaka mijery ianao fa tsisy ao fa zay nanao voady tamin'Andriamanitra tena nitoko tamin'Andriamanitra tafita haleloia ohatry ny any ohatry ny PDB na PDB Davida sy ny karazany Josefa tafita tamin'ny fiainana aby ireny toko tamin'Andriamanitra haleloia voninahitra ho an'Andriamanitra rerany dera sy laza ho anazy ry havana malala tianao Jesosy ary tena afaka anao amin'io fahorianao io fanjaranao manapa-kevitra sy manolo tena ary manao voady aminy haleloia ataovy ny voady dia ho afaka amin'io fahorianao io ianao amen. Aleluia, amen. Aleluia, sotra betsaka ny rahalahy toditsika tao anatin'izay ten'Andriamanitra izay nentiny teo zay. Aleluia, mino ampanapahiranao zany ary matetitetika moa resahantsika eto momba ny ty vehivavy ty ihany. Aleluia, androany ampahirezan'Andriamanitra antsika eto indray zany amin'ity androany ity satria mino fa efa nisy naheno zany teto misy olona voatonga eto indray tsy naheno an'izany ary mahasoa antsika ny teny averina ary aza matahotra nareo fa eto na misy teny miverimberiny impirana dia tsy izay nilazaintsika tamin'ny voalohany ihany no averina eto tsy inona moa eto tsy famerenana amin'izao fotsiny akory ka hoe mieno CD anao dia averina fotsiny fa angatantsika amin'ny fanamasina mbola nolotsainantsika indray tany tompo anabavy tantely Denis zay mbola tsy voarabako eme manambotsoa izy koa mbola tsy voarabako rahalahy Jonathan Becky Roland tahiny Jesosy Samuel voalohany niny angany Samuel olona tokony tsy nisy
satria momba ny reniny ary ny reniny rehefa momba de tsy afaka nandainga tokoa fa tena momba satria ny vadiny a ndreny ma tsy misy fotoana ohatr'izany tokoa samy mifametsineo mpivady hoe ianao momba ianao ny momba misy fotoana ary tadidiko misy mpivady momba de momba le rahalahy de efa mankany amy dokotera reo de miheno vola le dokotera de miteny hoe le ramatoa ny momba de le rangahy miteny fotsiny hoe ohatrany hoe endri-be anatreny ramatoa zany efa momba le ramatoa mbola tiany ihany fa ny tena marina izy ny momba ary le tantara nampirony sady nampalay fa bevoka tampoka le ramatoa nandeha ranao nataony tany de tantara be zany tantara zany fa teto tena tsy azona nandingana tena momba ihany ianao a rehefa misy olana ianao de zao raiso ny fahadisoanao de raiso io olana io raha ianao ny atombohan'io raha ianao mihitsy ny misy olana aza zatra mamenytsiny amin'olona aza zatra miala fa asumeo raiso tena raiso an-tanana io olanao io raiso an-tanana io betsaka amitsika no mitsoka de mametsiny olona de nefa amitsika misy olana fa androany a mampianatra anao androany fa ity vehivavy ty niraisiny an-tanana ny olany tsy afaka nataony nakaiza raha teo satria voaporofo satria ny vadiny elikana ingena ampirafy nanambady atao hoe penina izy ary penina niteraka fa ihana tsy niteraka rehefa tsy niteraka moa hitanao ihany zany hoe vady roa ao an-trano mety mody sady mifankatia ihany no tsy maintsy isy ihany ny fialonana kely madinidinika tsy maintsy misy ihany le teo ambony no ny anankiray ary teto de nisy tokoa ny azo nanaovana an'izay tsy azo tsy hita fa nanana tombony a i penina fantanao dikan'izany hoe penina zany ny dikan'izany de hoe tombony hoe tombom-barotra ohatrany hoe tombona fahasoavana ohatrany hoe manatombo tombony ny dikany hoe penina de tombony ka nanatombo tokoa izy nanana tombony tokoa izy teo anoloany ihany ny dikan'izany atao hoe elikana zany a de hoe Andriamanitra no mahazo Andriamanitra no mahazo zay ny dikany hoe elikana fa ny dikany hoe hana dia mamindra fo tsara fantatra hoe daholo zany ny dikany hoe hana zany de hoe mamindra fo mahafinaritra zany anarana zany atovy zany anina izy amin'ny teny frantsay raha tianareo fantatra de ny olona rehefa manana tombony a manatombo aminao a de manana fahazarana manambanimbany anao manao tsinitsinina anao manao esoeso teny eny mino afa ianao efa sendran'olona hoe manao esoeso teny aminao zany foana de tsisy ninona ho avanao satria manatombo aminao izy manao tsinitsinina anao de mangina fotsiny ianao marary a fa tsisy azonao atao ahoana ry momba diny moa terenao ka ianao momba tsisy azo atao sorena sisany azo atao de mitomany any ambadimbadika any ianao rery rehefa manana an'izany a karazana olana zany a isika isan'andro zany ao tokatranao de misy ady ao sady ady mafana no ady mangatsiaka ary fantatry any zany fantatry elikana zany zavatra zany de niezaka ihany izy nanome fahafapoany ihany satria fantatra fa misy zavatra tsy ampy eo amin'ny ihany ohatr'izany tsika raha ohatra hoe manana janaky tsika ao an-tokantrano a de misy an'le zaza anankiray mampalahelo noho ny hafa iny a momba hono ny anaran'izay nanarany anabavy-beky taloha ihana zany ianao taloha momba zany ianao de misy zaza zanakitsika
de le mampirahelo iny nomena ny zavatra mihoatra noho ny ankizy sady zany atao zay mahafalifaly azy noho ny ankizy ary fantatriany zany fantatry azavady elikany zany ary amidin'ny fahatelo de raha lehilahy ny akatra isa-taona niala tamin'ny tanàna ny vavaka sy hamono zavatra atao fanatitra ho an'i Jehova tompony maro tao asilo ary tao izy ny rahalahy zanakely de Ofni sy Finiasa mpisolon'i Jehova ary tamin'ny andro zany namono ny elikana zavatra atao fanatitra de samy nomeny anjara ray avy Penina sy ny vadiny Penina vadiny sy ny zanany lahy sy ny zanam-bavy rehetra zarefa nananjanaka maro Penina afaka atao hoe Penina koa moa zany satria deuxième mantsy io amin'ny teny Penina na Penina na penina ary ny ataonao tsy maninona zany de nomeny anjara ray avy a Penina vadiny a zanany lahy Penina vadiny a sy ny zanany lahy sy ny zanany vavy rehetra fa iana kosa nomeny anjarany roa satria izy ny tiany nefa nataon'i Jehova amomba ny olona afaka manome anao anjarany roa ny olona afaka manome zavatra mihoatra anao mba hampifaly anao fa ny zavatra avy amin'ny olona de tsy afaka ameno banga zay tsy ampy eo aminao izay tokony Andriamanitra ny amme an'iny halleloia ole mpira malaza be taloha efa maty efa ela be zany ny mpira nanana roplanina misy volamena voalohany seza rehetra ao anatiny mpanakareny zany bogosy zany ary tia ny vehivavy rehetrarehetra zany fa mbola nanontaniana izy hoe manona ny fiainanao mahafapo anao ve fiainanao de zao zavatra teneny misy zavatra tsy mahafapo hitako misy zavatra banga ao anatiko ao misy zavatra afaka omeny elikananao na ataony anjarandroa na anjaratelo na anjaranefatra fa tsy ino no mameno banga eo amin'ny fiainanao be de be ny olona mitady zavatra ny am'izao tontolo zao misy zavatra tsy ampy aminao de any am'izao tontolo zao ny tetiavinao mety misy ray mpianakaviana tsy mahazo fifaliana izy ao tokantranony de lasa izy mitady an'izany eny atokantranona vehivavy avy any amin'ny namany be de be ny lehilahy mahavariana ana ray mpianakaviana tsy mety tamanao an-tranony be de be zao ny namana ty andafy aty rehefa vita ny asa de tsy mody fa manao fotoana ao Paris ao kaikaiky ny Paris ao ny malagasy misy groupena misy mino ana eto nareo misy ny tsy manambady fa misy ny manambady de varina ao miaraka amin'ny groupe ao fa raha za tsy androko zay hodiko aty amin'ny ankonako misy zavatra ezahantsika fenonany ambadika misy zavatra ny olona manome an'le zavatra fa io tsy vitan'ny olona ny amen'ny bangy io misy zavatra anankiray io Andriamanitra reny ny amme an'io ianao misy zavatra tediavinao io za ty teny aminao rehefa tsy hitanao tany amin'ny olona nomen'ny olona ianao tsy nahafapo ndao tediavintsika eo amin'Andriamanitra androany fa misy zavatra zay tediavinao io tsy ampy eo amin'ny fiainanao io ary zavatra tena tokony ilainao tsy ho hitanao io raha tsy ao amin'i Jesosy halleloia halleloia de lasa izy nomeny anankiroa nomeny anjarandroa fa tsy nahafaly anazy zany tsy hitondrana hena ve hitondrana sakafo ve hitondrana vola ve ilaina ihany zany fa za zany tena tsy ampozyana ianao angamba mety ohatr'izany mety azonao ihany ny zavatra hafa fa misy zavatra anankiray tsy mety azonao to tonga ihany ny vola to miditra ihany ny vola to ohatry ny sinsisa ihany fa misy zavatra anankiray zay ohatry ny tsy ampy ary io zavatra io tediavinao io fa tsy hitanao ary tsy afaka omeny olombelona anao mahavariana angeravana le teny kereto hoe ianako kosa nomeny anjarandroa satria izy ny tiany tsy efa tiany elikana mihoatra noho ny hafa izy fa voalaza teny Andriamanitra le farany io manao hoe fa Jehova nefa nataon'i Jehova momba izy fa maninona no ataon'Andriamanitra momba ihany fanontaniana mipetraka amintsika mihitsy fa maninona Andriamanitra tsy mety mahazo an'io zavatra io misy fotoantsika ny olona antsika bavaka indray mahazo an'io zavatra zay angatahany tsiko nefa mila an'io fa tsy azotsika io fa maninona ianao mpitondram-bavaka ndray mangasy asy ny mpitondram-bavaka mba eto am-bavaka raha lasana vavy malala fa misy marsé tena ao atao kipoka be zay de mba eto am-bavaka
de mitondra mavaka fi ny azy tsy lafo na briky ray azy fa maninona Andriamanitra ve miangatra tsy miangatra Andriamanitra misy zavatra homanin'Andriamanitra ao ambadimbadika ao ary io zavatra homanin'Andriamanitra io zavatra spesialy io zavatra homanin'Andriamanitra io zavatra tsy de fahita io ary io zavatra homanin'Andriamanitra io ianao ny anomanana an'io halleloia io no manina ho any ana io raha mamaky ny tantara antsika aoriana de fantatsika fa mandritra ny Samuela voaloha Samuela faharoa any amin'ny mpanjaka voaloha mpanjaka faharoa any amin'ny tantara voalaza nge Samuely chapitre firy Samuela mpanjaka firy no nilalovan'ny Samuela nisy nge le izy nisy ke le zazy tany amin'ny voalohany nampalahelo be le tantara raha tsy fanomboka be le tantara vehivavy mombo sy vehivavy nanininy olona nanaovan'olona toetra tsy zaka nitomany bongo maso ohatr'izao isan'andro mba vadina mpanan-karena ihany fa bongo maso ohatr'izao tiany le vady ihany nge izy fa tsy tiany fa bongo ny maso marary any anatin'ny fo satria misy zavatra tsy ampy fa Andriamanitra manana an'io ary za de ampahirianao androany ianao koa mety tena zary ny anjarako to tsy mety tonga mihitsy le izy fa Andriamanitra manana an'io nataon'ny mombo ary ianao io de za de teny aminao ianao tratran'ny olana io Andriamanitra no nampisany olanao io navelana ianao nanao ny nataonao tany tonga ny fotoana ampitodiany ianao no mibaby ny vokatry ny fahotanao fa Andriamanitra ny antso anao ao anatin'izany de izy na izany ny valibavaka satria mivavaka ianao maly mivavaka ianao fakomaly fa ny nataonao ihany nataonao fa mitaky zavatra aminao Andriamanitra ny sorony teo aminao io feotanany ihany io fa omeny anao io amin'ny fotoanany fa misy zavatra indrasany aminao zao zavatra ny indrasany ary ny raviny de nanorisory azy ka nampalelo azo mafy no nanaovany tamin'ny Jehovah azo mombo fandatsana nge zany azo antoka fa iana de mivavaka kokoa no peniny azo antoka zany nitodika tamin'ny ana ny mason'Andriamanitra nataony momba aloha nareo tsy le mivavaka hoy izy peniny fa nareo tsy efa mivavaka foana nareo tsy efa le manaraka fandalana iny foana to mombo nareo ny teneko anareo hoe eritrerety any fa ohatra ny disiny olona raha miteny taketo le fomba firesaky ny vehivavy mangotika ny fony ihany isaky mitomany ny zanaky penina mikorotana ao atokantrano ao ezakazaka ianona viaty izy izy tsisy niny milalo vovokirery mangotsika anatin'ny fony fa zao reha avana malala nangotsika ny fony nalahelo izy bongo maso izy fizy tsy nijanona teo ary zay koa no tiako atongavana aminao androany mampalahelo be mihitsy io ka anao io mampalahelo be mihitsy io fiainanao io fa zao aza mionona amin'io mampalahelo ianao fa ianao tsy tokony mijanona eo misy etsika tokony ataonao inany etsika nataony mianao am'izay tsika manomboka eto ary erikana vadiny de zao rehefa nanorisory azy de nampaleo azo mafy de noho izany ary zany ny fanao erikana isy ataona tao zany nisy areti-ponikiky mihitsy ary zany fanao erikana isy ataona raha niakatra ao anatran'ny Jehova izy Jehova hany ndasoloha ary zany ny fanao erikana isy ataona raha niakatra ao anatran'ny Jehova hany ary zany koa no nanorisoreny ny rafiny azy koa nitomany sady tsy nety nihinakanina ary zany ny fanao erikana isy ataona raha niakatra ho any atran'ny Jehova hany hitanao ihana efa mpivavaka izy ary izy makany amin'Andriamanitra izy miakatra ao Jerosalema misy ataona izy mivavaka amin'ny vanin-drafiny mbola nanorisory azy foana nefa rano tena nitomany izy ary tsy nety nihinakanina tomany izy vaky am'izay le alahelo tao anatin'ny taona maro de tsy nety nihinakanina izy migrevy kely izy andiny fa valo faherikana vadiny nanao tamin'ny hoe riana nahoana mitomany ianao nahoana tsy mety mihinakanina ianao ary nahoana ny malahelo fanahy ianao ny hanina misy inkety tsy hoe tsisy tsy hoe nitomany izy satria noana tsy hoe nitomany izy satria tsisy vola misy ananany hatramin'ny
combinaison an'ny famoanany coffre tena zao avy te vidy akanjo tsara be izy vidiny te isotro loka asiny loka firy anatindray andro tsy olana zany ovainy décoration an-trano tsy olana zany mitombona ny fanontaniany elikana fa maninona ianao mitomany inona ny tsy ampy aminao akoatran'io fotsiny ka tsy io fotsiny io mihitsy ny ilaina zaza ny ilaina na hoentin'ny elikana andeha croisière am'iren'le sambo mihaja be reny isam-bolana re tsy ampy anazy zany na hividanany tômôbila hika farany raha am'izao fotoana zao tsy ampy anazy zany ho an'ny olona zay tsy mananjanaka mahafantatra tsara an'izany mihitsiny fa tena ory ary indrindra fa ny vehivavy tena ory rehefa tsy mananjanaka ary zao ny teneny vehivavy hoe za tsy mirarana zany fa zanaka ny ilaiko eto izy mbola sady manao mampimekely any ana i elikana no mbola mezaka mambabo ny fony mezaka mampifoana azy fa maninona tsy tsara lavitra no mihoatra ny zanaka folo miralava mba nidoka tena kely zange eto e zange tsara be eto aminao eto tsy aloanao za tsy aloanao vandro tsy aloanao za zange eto e fa zao re havana na zanaka na elikana ohatry ny ahoana ny teo io efa azo fa ny tena ilaina le zanaka halleloia andiny fasivy ty am'izay ny atsika tsara be tokony ataontsika ty ary rehefa nihinana sosotro tao silo izy de nitsangana ana mario amin'ny baibolinao io azafady io zany mba mario kely eo amin'ny baibolinao io androany satria misy mahana maromaro eto fa tsy mahafantatra ny tokony ataony fa io ny tokony ataonao io no fiangian'ny etsika ngezabe io mario andiny fasivy amin'le Samuel voalohany toko voalohany ary rehefa nihinana sosotro tao silo izy de nitsangana hany ty zany hoe zany koa ve de Maria nina koa ny dikan'izany fa dikany ngezabe de ngezabe ary io ry havana malala io no hery mety valimbavaka ity io ny fototry ny valimbavaka io ny fototry ny valimbavaka io le etsika natonga an'Andriamanitra ny etsika io le etsika zay tsy maintsy natao mba hahatonga zavatra anankiray ny vily teo amin'ny lalan'ny olona anankiray zao ny zavatra antranga ny olona mihinana de misotro mifaly ny olona mihinana sy misotro zany rehefa am'baibolina hoe mihinana sy misotro de anaty fifaliana zany rehefa vitany hoe miosondavenina sy miosombovoka miositra lavenina petraka amin'ny tany de fahoriana zay rehefa hoe nihinana sy misotro de fifaliana zany tahotra amin'ny elikana ngereo na fifaliana foana fety isan'andro fety live isan'andro fa mandeha daholo ny fetina izay tianao na eny amorontsiraka ianao na eny anaty piscine ianao na any anaty restaurant tsara be ianao na eny ambony fety isan'andro ary nisy ny nohanina fa izao ry havana malala rehefa nihinana sy nisotro tao silo izy le izy ny olona rehetrarehetra afaka atao ny izy ireo ny olona rehetrarehetra nihinana sy nisotro faly ka misy ny sakafo misy ny tômôbila misy ny vola misy ny rehetrarehetra masoandro mipoaka milamima ny fiainana fa ny olana de zao ny fiainan'ny olona ny lamima ao anatin'izany fa ny eny ana tsy ny lamima ao anatin'izany ny zavatra nataony ny olona navelany nihinana fa izy nandeha nitsangana ary zay ny zavatra tsy ampy amintsika rehetrarehetra betsaka amintsika no hana misy zavatra angatahana misy zavatra tediavina fa variana miarany fety amin'ny olona efa manana isika za tena teneko anao misy fotoana tao anatin'ny olana teneko anao nanomboka nipotra ny olako tam'izany ka za olona tia vocal be de za raha mbola ao ampiasana koa ka mpitarika programa vocal de iza namako taloha ry havana namako lehilahy zay efa nanambady talohako de miady amiko daholo mivadiny zareo satria zao raha vo za miantso ny namako avy miasa zany de i namako iny tsy mody iny androany alina tsara andresa lahatra taloha misy namako tena mivoady mihitsy vo mifankahita amiko avy miasa laberara ihany de mody eno ay laberara ihany de mody fa za inona ny laberara ihany eo maraina mamitampona vo mody tezitra mihitsy mivadiny namako taloha ifonana amin'ny tompo fa zao nisy olana am'izay de nisy programa tao ampiasana ny vocal andro zoma
fa nandeha niara voakala tamika tsy ohatry ny isan'andro ny olona mifaly tena mandiha any amin'ny boîte de nuit mandiha manao zavatra rehetrarehetra faly fa za koa misy zavatra mampatahotra misy zavatra oatrehako rapitso misy zavatra ny maherezatra latojo amin'ny anabavibeky mantsy a efa taloza ny resaky zany marina fa tsy zao efa mananjanaka be izy zao aleloia fa mahereza foana nefa ny olona mifaly za kitanao hoe tsiky tsy ravo mitsika anao fa tsy ravo any anatinao tsy hoe tsiky tsy ravona fa afaka misy kile tsiky tsy ravona rehetra tsika anao rehefa tsy ravona fa tsiky tsy ravo zany hoe mitsika anao fa tsy ravo any anaty tsy ravoravo koa natao fa tsiky foritsina fa marelo tsiky fotsiny manao nareo le endrika mitsiky fotsiny ny ilainao fa tsy ravo ny anatinao any zany ny fiainako mandiha ny olona za ohatra mandiha veritreritra n'le problème ohatra ny tena lohako drereny i efa miova fa zako mbola ohatrany efa miady ny sainy ny olona efa mipetraka za mbola ohatra mandiha ka tsy le mandiha tsony ny alina fa ny sainao efa tsy ao afaka mihina ny ana de misotro fa ny olona faly efa eo ny zanany fa nenao aiza be de be ny olona ao anatin'ny olana de rehefa mihinana ny olona de izy komba mihinana tsy ady ka ny olona nge mihinana ny olona efa tafity enao nge misy zavatra andrandrainy ny nataony ana lasa izy hitsangana ho aiza voalohany ny ala teo aloha ozy ny olona tsy tia mihinana sy tsy misotro ve tsia tia mihinana izy de tia misotro fa tsy feno ny fifaliany tsy ny mihinana sy misotro ihany ny azy ny fiainana fa mila mananjanaka izy ianao ry havana malala tsy ny fiainana eto mandalo ray andro roy andro ihany ny fiainanao fa ianao io manana fiainana mandrakizay mandrandraina ary ianao manana fiainana tokony hafanana be de be ny olona mbola tsy afaka akory ny fiainana de mavita miara mifety sy miara mifaly amin'ny olona fa ianatsa ohatr'izany ianatsa ohatr'izany tsy ohatr'izany any lasa izy nitsangana nandao ny fihinanana sy ny fisotroana izy fa ndeha hiatrika ny fiainana izy halleloia ianao raiso ny problemanao io andao io problemanao io raiso io eto batao eo io tsy miara-mihina tsy miaraka zany hoe mihinana sy problème zany ianatsy hoe tsy tia mihinana sy tia misotro fa tia mihinana sy tia misotro izy amin'ny fotoana eo am'le fotoana sady faly ny hinananao sy nisotronao nge anaty fifaliana e halleloia halleloia hoy ny fomba fiteny hoe tsy manao akanjo tsara eo ambony tsikoko zany le malotoloto amin'ny vatany reny nefa fa esory mihitsy aloha diovy mihitsy aloha anao aniny any ianao avy eo halleloia aza izy nitsangana andeha ho aiza izy iny hoy izy le andeha amoy fo tsia nandray an-tanana ny olana izy nandray an-tanana ny adiny izy mibatainy ny adiny a lasa izy nandeha lasa izy izy ravana lasa izy nandeha tany am-piangonana nahany am-piangonana izy netiny tany amin'ny tempolo am'izay ny olana tsy vitako tsony teo izy izy za taorina zany tena lasa tsy de tia mivoakala tsy hoe tanatazany loatra zany tsy ny olona mivoakala faly za tena ohatrany tsy zaho misy fotoana tao anata zany miara mifaly amin'ny olona eky za manao mampime amin'ny olona tam'zany de manao mampime amin'ny olona eo nefa efa tsy any amin'ny foko tsony zany a zany efa te hitomany be am'le olako lasa miakatra any amin'ny toilette ry havana hidiko avy aty anaty mazava ho azy tomany aho tomany alala ny foko ao voaka avao fa fana tsara amin'ny maso mody misasa tare tsara voaka avany de ohatry ny olona avy tapatsinay de latsaka mihitsy ny ranomaso zao ry havana lasa izy nitsangana etony ingao ny problemanao nda hoe tsika eo am' jesosy aza hitinao am'ireo olona reo fa ny endry olo reo fa milamina ny mampahery azondreo atao fa tsy afaka ny problemanao fa neny ana netiny de netiny taiza netiny tany amin'ny tempoly netiny teo atongotr'andriamanitra ary efa netiny teo atongotr'andriamanitra de zao ary diny vavolo ariala de nalahery fanahy indrindra ka nivavaka tam'izay sady nytomany de tomany de mitomany ny olona ry mihinana sy misotro izy aty maninona mitomany de mitomany fa ny mitomany de mitomany ry havana malala misy vokany tsara lavitra no mihinana sy misotro mitondra ny voafafiny amin'ny ranomaso izy ozy ny ten'andriamanitra fa miverina mitondra ny amboarany amin'ny fifaliana halleloia mamafy amin'ny ranomaso fa hijintsa-pifaliana tsara lavitra ny mitomany de mitomany
ny vokatry itomany de tomany io no vokatry ny finanana sy ny fisotroana. Mahavariana ravana fa ny vokatry ny finanana sy ny fisotroana de fanadinonan'Andriamanitra, fa ny vokatry ny ranomaso sy ny ranomasonao ity de fitediavana sy fahazaonan'Andriamanitra. Ianao rehefa anatin'le fotoana hoe mety ny ataonao de misaoran'Andriamanitra, de raha tianao aharitra io ka hoe ao anatin'io ianao mijanona eo amin'ny toerany foana de rehefa ianao le mety iny ny atao voalohany mahatsiarovan'Andriamanitra. Raha hainao ny mifaly ao anatin'ny fitahiana ka ao anatin'ny fifaliana miderin'Andriamanitra tenteniko anao folo tahin'Andriamanitra foana ianao. Fa tsy hoe voatahin'Andriamanitra ianao tena misy zavatra tena hoe mipoaka eo amin'ny fiainanao, Andriamanitra ny adinonao voalohany, latsaka daholo zay tsy tokony zay endrik'Andriamanitra rehetra ny aminao no latsaka daholo. Latsaka ho aza mba tsika zany ny anenenan'Andriamanitra ny hitahantsika ravana malala. Fa lasa ho avy fotoana mamafy ampitomaniny ianao de ho hitanao toy an'ny fiainan'ity vehivavy ity. Ary de nitomany izy, rehefa de nitomany ary ny voady izy. Halleloja. Misaotra Rahalatojo. Za koa de olona mpandrisika olona mivoady. Za misy olona, tenareo olona le nisy olona voan'ny Covid iny teto. Zao teneniko, tsotra fotsiny teneniko azy. Zao fotsiny ho ahy androany fotsiny vavaka se de manova ianao voady de zao tenenina Jesosy sy trano fara sy tranonao de atolotra anao ny andro sisa rehetra. Zay fotsiny atao tsy mila vavaka be dehibe zany, tsika tsy mila délivrance lavitra be zany, fa voady atao de sitrana ankizy mino fa mbola any Jesosy izy any ambadimbadika any. Tsy hitako tsono izy. Tsy izy hitako koa ny zava-dehibe fa izy Andriamanitra mifankahitany am'izay toerana misy azy any. Teny voady izy ka hoe Jehova tompony maro, raha mba hitsinjo ny alahelo ny ankizy vavinao tokoa ianao ka hatsiaro ary tsy hanadino ny ankizy vavinao fa hanome zazalahy de omeko an Jehova kosa izy amin'ny andro rehetra iainany. Ka tsoka sy karezany lohany iny, zany tsoka sy karezany lohany, zany tsoka sy kareza zany lohany de atao ohatran'ny Samson ange zany. Atolotra ho an'Andriamanitra ange zany, atokana ho an'Andriamanitra ange zany. Ny olona ray manao asan'Andriamanitra, toketsika je tenan'Andriamanitra te any amin'ny numeriana ohatra tena mba tianao hita ny dikan'izany hoe ahoana zany hoe mitsoka sy karezany lohany. Amin'ny andro rehetra numeritoko fahaenina lalàna ny amin'ny mivoady nazirita. Anao asan'Andriamanitra zany natokana ho an'Andriamanitra. De andiny fadimy numeritoko fahaenina andiny fadimy amin'ny andro rehetra izay ny voadiny itokanana de tsoka sy akarezany lohana matrapatapitry ny andro zay nitokanana ho an'i Jehova ka ho masina izy. De avelany aniry indray ny volondohany. Amin'ny andro rehetra izay itokanany an'i Jehova de tsy hiditra amin'ny paty izy sy ny sisa sy ny sisa. Manoka tena ho an'Andriamanitra zany tsoka sy akarezany lohany. Atolotra takany Samson any amin'ny psara toko fahatelo amby folo any. Ko mitandrema ianao ankehitriny aza misolo tovaina atao karaza minina zay kory zay zava-pahadina. Indro anananaka ianao ka teraka zazalahy tsy mboka sy akarezany lohany fa ho nazirita ho an'Andriamanitra hatrany ankibo ny zaza ary izy no nanomboka hamonjy ny Israely amin'ny tanan'ny Filistina. Ohatran'ny Samson zany. Ka i Samuel atao ohatran'ny Samson zany hoe ho atokana taka ny zanaka vavin'i Jefta ihany koa. Tsy hoe ny vonoana akory fa natolotra ho atokana ho an'Andriamanitra zany hoe anao mpanompon'Andriamanitra, anao asan'Andriamanitra. Halleloja. De zao atolotra an'i Jehova izy amin'ny andro rehetra nanao voady izy. Nitsangana izy zany de nandeha nitomany tanena tamin'i Jehova ary nanolotra voady. Izany Andriamanitra raha ohatra zao de zao ny ataoko. Halleloja. De za teny aminao Andriamanitra de manontany amin'ny Isaia, iza no anaiko irakay. Mitady olona zany Andriamanitra. Ko hitady aza atao ve ravana ko maika fa misy miteny hoe omeko anao raha misy tonga de omeko anao ravana malala. Tombotsoa an'Andriamanitra zany. Sotra ny tsy teo Andriamanitra faneno an'ilay izy de henon'Andriamanitra izy. Anjely anomany zaza ray. Halleloja. Teo amin'ny vavaka de efa tonga ny commande anomany zaza ray la ny tedaviny. Toy le anjely lasa vavy kefa hoe la mihitsy. So de vavy la ny tedaviny io vakio izy ny ao anatin'ny fony. Raha menao ka tsy anadinao ka mea zazalahy. Zazalahy ray vao mafana am'le tsara tarehy be sady le tsara toetra be. Halleloja. Zaza salama tsara. Tsisy kianina. Halleloja. Tonga ny commande ray havana. Ianao inge ray havana voady ny ataonao de tonga ny commandinao e lasany amin'Andriamanitra ny commandinao hoe fa mahatonga anao io tsy ampy voady ianao. Tsy ahitan'Andriamanitra tombony zavatra azahoanao io. Voady apetraka. Na de zany fiainana mivady de zay. Any fiainana miorina anaty voady rehefa nyteniko anao nafahako sigara voady, nafahako toka voady. Zao za hitanao zao voady.
ary rehefa mivoady dia manatanteraka tonga dia mikasiany tamin'ny voady Andriamanitra. Andriamanitra efa nihaino fa zao ny zavatra nitranga ary raha mbola kely raha mbola kely a zao ngery havana malala ity vehivavy ity ngery havana malala dia zao ny vadiny nandeha niakatra teny izy efa nanana toepony avaka ny vadiny isy ataona miakatra eny amin'ny mandeha manao fanatitra ny vehivavy tsy voatery miaraka amin'ny lehilahy rehefa mandeha miakatra any amin'ny Jerosalema fa hipenina ny janona ao-trano fa ity hiana ity na dia tsy nisy lalàna nanery an'izany hoe vehivavy tsy maintsy miakatra any Jerosalema izy nandeha foana tsy fantatra fa mimpiry taona ny nandehanana io izy tonga eo fa tamin'io vao miposaka ny tao am-pony teo zany izy vao tena miboraka ny tao am-pony rehetra Andriamanitra aiza ianao e halleloia aiza ianao milalao a ary rehefa mivavaka izy eritreretinao amin'izany na mpanompon'Andriamanitra ary ny tsara azy tamin'izany andiny faharoa ambin'ny folo ary raha mbola nanahitra ny vavaka teo anatrehany Jehova izy dia nodiniany ela ny vavany jereny avy lavitra andiny fahatelo ambin'ny folo fa ny tena nakapoha ihany ka morony ihany no mihetsiketsika fa ny feony tsy re akory ka dia nataony ely fa mamy trany zany hatramin'izay ny olona mivavaka pitraka tsara fotsiny fa teto noho ny amafy ny etaetany dia ny teny ny vavany zany nge feo antsisy fa mivavany ohatra zany dia inona zavatra ny trano hitan'ny ely izy ka ely tsy zatra mahita ohatra zany hatramin'izay ny olona mivavaka eo zao fihetsiketsehany isan-karazany fa neny ty vehivavy ty ny teny amin'izay ny vavany ary izy le mpanompon'Andriamanitra mamo ianao esory aminao ny divay anao aza misotro toka ntsony ianao fa namamo andiny fa 10 folo izy tsy tompoko vehivavy malahelo fanahy fa tsy mahamo akory tsy nisotro divay atsy akory fa mamoaka any ao am-poka anatrehan'i Jehova zany androany matoky sy mino fa isy olona ao anatin'ny vavaka ataontsika rehefa avy eo amoaka ny fony eo anatrehan'i Jehova zany androany manentana anao mba havoay koa ny ao am-ponao ianao nge manan-javatra ao am-po zao ny olona namoaka ninonina fitsaran'ny olona tsika misy fotoana rehefa mivavaka dia tsarain'ny olona Andriamanitra dia tsy ampahafirin'ny mivavaka nareo ka zay mitarelo amin'Andriamanitra fenoy Andriamanitra aiza ianao milanao a Jehova Andriamanitra Jesosy vonjeo amle aretika dia ny olona domin'ny olona petra tsara fa tsy ampahafirin'ny mivavaka koa nareo ny olona mantsy mivavaka le ohatra fotsiny dia miratra amin'izay na pastera no mivavaka iry aloha dia pastera zany mampatatra zavatra angatana fa ny atsika ravana zay ao am-ponao avoay amin'ny Jehova ny ao am-ponao zany mahatonga antsika maharitra mivavaka nge zany mahatonga antsika rehefa anaty commencement tsika mivavaka maharitra tsika satria tsika mamoaka ny ao am-pontsika ho an'ny Jehova eo anatrehan'i Jehova halleloia dia zao ny zavatra nitranga ny averin'ny olona fa mamo za tsy mamo izy za tsy mamo azafady aminao ary ely tsy mamo fa zao ny atao vehivavy mamosaposaka ny ao am-pony amin'i Jehova androany vehivavaka tsika aveo mba hamposaposay ny ao am-ponao ianao nge manana ny zavatra andrasana mba hamposaposay ianao za mijery mason'olona zany aza mijery ny masony ely akory ary ianao ely ny teny fa mamo ianao fa ianao tsy mamo ianao fa mamosaka ny ao am-ponao any Jehova ianao dia avoay ny ao am-ponao halleloia avoay tsy ely ny vavahanao fa Jehova Andriamanitra nomeno anao dia mivavaka izy aza mba atao hoe vehivavy tena ratsy fanahy fa ny abean'ny fahoriako ny alahelo ny tarinako ny olona arakaraky ny abean'ny fahoriany ny abean'ny ikaikany arakaraky ny abean'ny alahelo ny abetsaky ny ranomasony akory havana malala ary io teneko anao avoay ao amin'ny fotoana iny ranomasona iny ihany mbola iverina fa ranomasona fifaliana sy fakasitrahany ny olona beko netaka izy rehefa mivavaka nandalo ady izy nandalo anio halleloia matsapa fitiavan'Andriamanitra izy manao anio dia namaly erika nanao hoe mandehana somatsara ary omen'Andriamanitra ny Israely anao ana izy nangatanao ary koa izy aoka hita foteo masonao ny ankizy vavinao dia lasa nandera vehivavy ary nihinana izy ka sy nalahelo taretso hitanao io le zavatra natongavaka taminao teo tariny ny olona nihinana sy nisotro izy tsy nalatsakanina ary tonga dia nilozany fa teto vita ny tokony nataony raha teteny ianao atao fotsiny zay tokony ataonao eo anatrehan'Andriamanitra amposainy eo am-ponao tena atao vitan'Andriamanitra tenenao amin'Andriamanitra zao ny ilainao ataovy mivoadinao vita zay lasa ny amin'ny postafalatsaka anaty boîte aux lettres zay ny
tonga ny lasany amposta zay ny fangatahanao miandry sisy anao ary ianao rehefa miandry an'andriamanitra de tsy maintsy ho tonga andriamanitra teo am'zay izy miala avy teo izy vita ny ranomaso ihinana sisotro am'zay aiza le sakafo teo izy aiza am'zay le ambo aiza sakafo zay vo ihinana gaga ny olo nisy apeti be am'zay ninana sisotro am'zay satria maninona efa matoky izy efa vitany andiny fa simbe volo ary ny fomaraina koa izy reo ka nivavaka teo anatrehan'i Jehova de lasa nody ka tonga tany an-tranony tany Rama izy ary Elikana nahalala ny anavadiny ary Jehova natsiaro azy zao zany io hatram'izay a mahalala zany a dia manao firaisana ranofo ohatra ny mpivady de rehefa nahalala zany mahalala zany a rehefa miteniny ao de zay zany izy niarana tory ka zao ny zavatra nahavariana efa vadiny efatra am'izay ty efa nahalala azy foa ny ana nahalala ny ana foa ny Elikana tao anaty zay taona hely zay fa tsy nisy niny iny be de be ny olona ohatra hoe tsy mety miteraka tetezina daholo ry profesora ry dokotera mijery an'izao karazana torohevitra rehetrarehetra hoe zao ny atao a zao ondra te hiteraka de eto am'izao zao andro zao nareo a no manao firaisana eto am'izao ty reto ny sakafo karazana sakafo tokony hohanina ato tena misy ohatr' zao a misy tokony ohatr inona ny tsy ataon'ny olona rehefa mitady zaza zany ry havana fa tsy ny fanaovana an'izany ry havana malala ny atonga ny zaza fa le teny fandroany manao hoe Jehova natsiaro ary Elikana nahalala ny ana iny efa hatram'izay fa teto nisy teny fanampiny hoe ary Jehova natsiaro azy amin'ny fotoan'Andriamanitra matsiaro anao io valim-bavaka io lohalika io efa niforotra foana io efa nidélivre ny pastera foana efa nitsofony rano foana ianao fa ny zava-dehibe aminao Andriamanitra matsiaro le nataonao tsy Elikana no nivavaka tany fa iana tsy zavatra nataony Elikana no nitsarovana fa iana lay tonga nitomany teo amin'ny tempoly lay nangataka sy nanao voady ka zany raha teteny aminao mbola sahako koa mino fa ianao io koa atsiaronao Andriamanitra androany alleloia ary de zao rehefa Andriamanitra natsiaro ny olona anankiray Andriamanitra rehefa mijery olona ray dia maninona izy zany rehefa matsiaro sy mijery olona ray dia anisy soa izy zay de zao tonga ny fotoana de nanananaka izy tanteraka ny tenin'Andriamanitra ary tamin'ny fahatanterahany ary de nanananaka ka niterada ary ny anarana nataony hoe Samuel fa hoy izy tamin'ny Jehova nangatako azy dikany hoe Samuela dia noenon'Andriamanitra hatram'izay izy tsy noenon'Andriamanitra satria naninona variana ny famaly tamin'ny mpenina variana ny araninona sy ny soro tamin'ny mpenina fa tamin'ny ty ndray mitoraka ty nilozany reny lasa niakao amin'ny tempoly nandohalika nitaraina nanao voady ary ny faly de zao ry havana malala tanterahan'Andriamanitra ary noenon'Andriamanitra ndikany Samuela de hoe noenon'Andriamanitra satria enon'Andriamanitra izy zany ny andralatojo ny voadiny ny baiboly rehetra izy hatramin'ny Genesis ka hatramin'ny Apocalypse tena ho ataoko ho tanterahako ny ako zao za hitanao isan'andro eto voady hozy Andriamanitra zany raha tafavoaka am'izao fiainako zay efa saika aminoko tena intelo zao raha tafavoaka am'izao Andriamanitra de tsotra ny androko sisa rehetra ny boko anao alleloia ianao koa androany manana voady ianao io olanao io tranojaza tsy namokatra ry havana lasana ary ihany ange ry havana atao ohatry ny tsy hoe Samuela rena zany mbola niteraka maro ihany atao ohatry zany ary Samuela tsy hoe tsy azo tsy hoe niala teo amin'ny tanteraka zay nge ny olantsika tsy mety ty androko sisy ty Andriamanitra tena nipokanao de matahotra tsika anao tanteraka izy satria tsy mieritreritra hoe menan'Andriamanitra ny androsika de tsy afaka tsisy fiainana tsony zany tenanao eo ny tena fiainana manomboka ary jereo fa ihana ny amin'ny Samuela faharoa toko faha 1 any de mbola misy fotoana toko faha 5 any mamangy any Samuela izy de mitondra akanjo kely anazy Samuela nge tsy very Samuela nge tsy hoe tsy zanany tsony manompo an'Andriamanitra sady zanakao tsy mba tiana hoe zany zanakao zany ho mpanompon'Andriamanitra inona ny atorantsika ry havana raha io fiainanao io mba hatolotra an'Andriamanitra hoe za Andriamanitra ty fiainako ty misy raha za marary lavo ty raha za marary lavo ambavona fahafatesany ty raha ataonao velona Andriamanitra ny andro tsisa rehetra tena atolotro anao tsoka siakareza ny fiainao ka namasy tena am'izay inona ry havana ny zavatra ratsy am'izany inona ny ratsy am'izany mba manaovy anao an'izany hotahin'Andriamanitra ny antsika rehetrarehetra taorina ny moravakino ny Samuela toko faharoa rehetrarehetra de ny hira mihitsy nanaova ny hira mihitsy alleloia nanaova ny ana hira mihitsy heritaona taorina nge niverina tany zay nateriny tany aminareo ary izy natanteraka ny voady zay niteneny de nateriny tany amin'ny ely le lehilahy Samuel de zao nampatsivony any le za nge le raha matonga tety tadidinao zahako le izy alleloia ho tadidin'Andriamanitra ny ianao ho tsarovan'Andriamanitra ny ianao
dia mahereza isika tsirairay avy. Inao fa voarainao izay afatra izay. Zatra tiako lazainanao dia izao. Ianao io io valibavako io efa ao. Fa androany domo kely. Domo kely. Nefa hitan'ilay kilalao le any amin'ny casino reny. Misy an'ilay zavatra mandrosondroso ohatrao dia misy vola vy be dia be, misy vola be dia be ao. Dia mandrotsaka ianao dia amin'ny fotoana tonga eo amin'ny anjaranao iny, voatosika ilay vola rehetra dia azonao ilay vola rehetra rehetra. Efa nandeha casino nareo izay tsy mbola nandeha casino. Tsy haiko anaran'iny. Tsy haiko anaran'iny, iny anaran'ilay kilalao le misy vola rehefa dia voatositosika dia nefa rano voatosika daholo ireo vola ireo ka raha ianao no mandatsaka an'ilay vola iny dia azonao daholo ilay izy. Androany domy amin'ny voady amin'izay. Voady andomana an'io fa za teteny aminao ho ataon'Andriamanitra tonga aminao arak'izay nonao. Izay ilainao mihitsy. Zazalahy, zazalahy. Fa tsy zazavavy na sarim-bavy. Ilay valimbavaka ao, io ilay ilainao io mihitsy nomen'Andriamanitra anao. Fa mety eza mba hitsangana, mety eza mba handao ny olona rehetra izay variana amin'izao tontolo izao, milay anao teo, ndany ianao rery. Eto ny olanao, ianao izay miasa faritra sy mavesatra etana. Makinisy ity amiko, fa za miaro ny fitsarinao i Jesosy. Tandeo itsika eo amin'ny Jesosy ny etantsika, io tsy ny olona ny amahany io, fa ny Andriamantsika. Raha ny amin'ny olona ianao nitaraina, apahany nomeny, fa raha amin'Andriamanitra ianao nitaraina, dia tena izy nomeny anao. Ka dia maherezitsika rehetra. Dia ataontsika ity hoe za matoky, fa tsy hamely irery ianao. Iretsika sy nanao izy ity, dia atao mba ataontsika izy ity androany ho voninahitra Andriamanitra. Dia meno ho finaritra isika rehetrarehetra rehefa avy eo andraintsika eo. Halleluia. Valibavaka ao tsy adinon'Andriamanitra izany. Halleluia. Tokamboty aho miadirery aminy ty fiainana, tsy mba manakantena iatsapazana, mamakivaky ihonjany fiaina tsarotra, fiainako atanan'Andriamanitra. Halleluia. Tokamboty aho miadirery aminy ty fiainana, tsy mba manakantena iatsapazana, mamakivaky ihonjany fiaina tsarotra, so ihany fiainako atanan'Andriamanitra. Lotsika rehetra iara tena za matoky, tsy hamely rery ianao. Sandrinao Jesosy misakambina, raha misy ny ady diamboly faly manoatra noho ny mpandresy manana anao. Halleluia. Za matoko aiza daholo le matsika n'Andriamanitra. Dia teneneny sandrinao hoe misakambina, raha misy any ady Jesosy. Halleluia. Manoatra noho ny mpandresy manana anao. Halleluia. Vitan'Andriamanitra ilay avana malala, vitan'io. Halleluia. Zany ny fijery anao aloha amin'izao fotoana izao. Tena ohatry ny olon-dresika ry hava nianatra teo anatrehan'ny peniny. Za teteny aminao hoe minoa ianao mbola mihitsy. Halleluia. Tsy manary aniana zany Andriamanitra. Halleluia. Leo averitsika ihany. Afaka mijery jejereny ny olona, fa ianao kosa minoa Andriamanitra tsy manary anao. Anjara lovanao angenzy. Halleluia. Asa rato ny tananao dia teneny za kosa Jesosy za matoky tsy hamely rery ianao. Misandrinao hoe io fa hitako misakambina,
raha misy miady jesosy a tembony faly a manoatra n'olo mpandresy manana anao halleluia loatra no nymparesy anao mody momba fa miteraka zazalahy tena mahavarina sy mahagaga mahay resika fa hivavaka tsika amin'izao fotoana izao halleloia za ry avana tena mino a za mino a fa ianao io a anorona voady androany za zany raha manao antso avo halleloia raha misy amintsika eto hoe aiza ihany jesosy tena momba valimbavaka ianao tsisy valimbavaka ny fiainana efa ela ny andrasanao n'io zavatra io androany domy amin'ny voady ry havana malala androany tena tena mihitsy jesosy a za zao ny voadiko halleloia raha tahinao eo a zao ny ataoko halleloia fa za teteny aminao fa tsy hafa amin'ny amy ihany ianao mitovy tsika voady ry havana natafavoahan'ny fiainanay to amin'Andriamanitra na tonga ny fiainanay tafaray tamin'Andriamanitra namohan'Andriamanitra anay tanatin'ny ady mba hatorinay anao koa androany fa mahalasa lavitra ny voady raha tanterahana ry havana malala manorena voady ianao androany ino ny zavatra indrasanao ela be tsy mety tanteraka io manorena voady ianao androany fa Andriamanitra natanteraka zay irin'ny fonao dia ho ataony eo amin'ny fiainanao io zavatra mihoatra n'io izay nieritreretinao io ry havana malala mizatra eritreretintsika fa ozy tsika tsy ho tanteraka ntsony eo amin'ny fiainantsika zany tsy nieritreritry niteraka izany ntsony ihany ry havana malala rehefa vanginy fanamasina izy dia nitsangana izy niala teo amin'izao tontolo izao fanapa-kevitra angezabe voalohany indrindra ninninona zavatra angatahanao ka raha mbola tsy miala eo amin'ny finanana sy ny fisotroana eto amin'izao tontolo izao ianao dia mbola sarotra aminay ny ampanantenanao valimbavaka avy amin'Andriamanitra satria izay ry havana rehefa nangataka vavaka dia izay aloha ny dingana tsy maintsy natao miala eo amin'ny mitsangana aloha ianao miala eo amin'ny finanana sy ny fisotroana ty izao tontolo izao ty fa rehefa aorianan'izany ndao tsika toraka eo tongotr'Andriamanitra fa Andriamanitra mandresy Andriamanitra mahita io Andriamanitra resantsika isan'andro io ry havana malala za zany androany tena teteny aminao mihitsy voadiny tsy ampy amin'io fiainanao io voadiny tsy ampy amin'io adinao io ry havana fa valimbavaka misy ary tsy lany lanina ny valimbavaka amin'Andriamanitra fa voadindray ahorona androany hivavaka tsika amin'izao fotoana izao misaotra anao zay jesosy misaotra betsaka jesosy misaotra anao zay tamin'ity fotoana androany ity misaotra jesosy satria tena tsapanay zany fitiavanao zany misaotra jesosy satria tsapanay zany fitantananao zany misaotra jesosy satria nahita lalana vaovao indray zay androany dia ny lalana zay fiatsika anankiray zay hitondranay any amin'ilay fatanterahany teninao Andriamanitra hosory izahay esory eo amin'izao tontolo izao zahay ataovy mahay manao an'ilay fiatsika nataony ana izahay fa tena te hahita ny voninahitra ao Jehovahandriamanitra te hahita n'ilay valimbavaka izay Jehovahandriamanitra tena te hahita n'ilay valimbavaka izay Jehovahandriamanitra miandrandra n'ilay valimbavaka avy aminao zay Jehova tolory anay zany Jehovahandriamanitra tolory anay zany Jehovahandriamanitra tolory an'reto mpanomponao reto Jehovahandriamanitra Jesosy betsaka amin'reto olo reto ny miandrandra valimbavaka avy aminao Jesosy tsy hitany teny amin'izao tontolo izao zany fa ho hitany eo amin'ny tongotrao androandry anova amin'ny fomba fandeha izy ireo teneny Jesosy ry havana ao anatin'ny vavaka ao hoe za Jesosy anova fandeha manomboka androany
anova fandeha amin'ny fanompokanao manomboka androany fa tsy nahasoa azy Jesosy tsy nahasoa antsika nandehanantsika talohan'izao ry havana andaontsika iova fandeha fa mivalimbavaka misy Andriamanitra miandry anao mendrika andray valimbavaka ianao fandroany ka sio anaty voady Andriamanitra misaotra Jesosy afantatra Jesosy fa tany amin'ny tokantrano misy voady miaingany tokantranony amin'izao fotoana izao matoky an'izany Jesosy fa misy voady miaingany amin'izao fotoana izao ary voady mahakasika anao Jehovah Andriamanitra dia ataovy mahakasika ny tsirairay avy ataovy mahakasika anao ny voadiny tsirairay avy Jehovah Andriamanitra ahafahanay mandroso Jehovah Andriamanitra zarazarao ny valimbavaka Jehovah Andriamanitra amin'ireo mpanomponao izay mahatoky midradradratra tena miteniteny rery ao anatin'izany hoe fiandrasana anjara valimbavaka zany heverin'ny olona famamy mihitsy ake Jehovah Andriamanitra dia mba homeo izy ireo Jehovah Andriamanitra zay rehetra vonina ka hiala amin'ny fiainana izao tontolo izao zay rehetra vonina ka hiala amin'ny finanana sy ny fisotroana eto amin'ity izao tontolo izao ity fa vonina ny anoka tena ho an'Andriamanitra izy dia mitsotra an'izany olona zany tongava aminao mihoatra lavitra noho izay neritreretinao ny valimbavaka eo amin'ny fiainanao misaotra Jesosy misaotra fa tsara ianao misaotra fa lehibe ianao fantatro fa tsy raina roa fa maro indray ny andray valimbavaka orinan'izany voady izay natao zany androany satria fantatro fa Andriamanitra mamaly vavaka ianao ary Andriamanitra miaino ianao misaotra Jehovah Andriamanitra ny devoly Satana kosa dia afatro amin'ny ranao tsy afaka hitsaingoka ny valimbavaka reto olo reto tsy afaka ny anelingelina sy anakana ny reto olo reto tsy hanao voady anatreh'Andriamanitra indrindra tsy ahatateraka an'izany fa niza dia samy ahita an'izany fitio anatreh'Andriamanitra izany dia ho tonga aminay arak'izay rinay sy arak'izay ninonay ny valimbavaka izay ndrasanay misaotra Jesosy misaotra fa aminao ihany izay ny afaka miandrandra an'izany voninahitra ny eo anao halleloia amen hivavakantsika amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao ndao mpandrosotsika ny anabavintsika Erika avy eto Frantsa hivavaka ho an'ny firenena tany tompo anabavy Erika tany tompo pasitera tany tompotsika rehetra izay manaraka an'izao vavaka fiambinana indray hivavaka arsika re Jehovah rainay io misaotra anao indray izay fa mbola nafahana nomenao izao fotoana izao indray nafahana hihaino ny teninao makasitraka Jesosy satria tonga teto indray ny hafatrao tena niteny taminay tsirairay avy indray ianao tamin'ity anoitiny amin'ny teny mamy izay nampitondrainao mpanomponao dia mba ahaizanay anao ny voady eo anatrehanao hivoady eo anatrehanao izay Jesosy ny amin'ny fiainanay makasitraka Jesosy satria lehibe zany teny zany lehibe zany voady zany eo anatrehanao ka ndreto izay Jesosy izay tsirairay avy reto izay narehan'izany teny zany dia hivoady eto anatrehanao andray an-tanana amin'ny fiainanay izay Jesosy ka hiala amin'ny fahazaranay hiala amin'ny fiainana izao tontolo izao ka metraka amin'ny fiainana eo ampelantananao tehirizo atao am-ponay izany teny izany Jesosy mba tena tsy hiala atao anatinay mba tsy fotsaingo ny voromanidina sy ny fanaratsy sy ny asan'ny devoly fa tena hitoetra atao anatinay ka ahafahanay tena manatateraka an'izany voady izany mba ahazahoanay valimbavaka izay andrandrainay tsirairay avy reto tena hoe ametraka amin'ny fiainanay eo ampelantananao izay ka hiala amin'izao tontolo izao ankehitriny izay Jesosy dia mivavaka hitondram-bavaka indray amin'ny firenenay tsisy miafina aminao izany firenenay izany ao ny ady ao ny fahaseranana maro eo ihany koa Jesosy ny fahotana maro izay mbola manjaka amin'ny nosonay io dia ny fizakanjanjany izany ny fanompotsany Jesosy izay tsy akasitrahanao ireny efa mbola manjaka ao amin'ny firenenay Jesosy malala aoka tena hoe mokasihan'ny fanainao masina ny vahoaka malagasy ka andray an-tanana ny fiainany ny vahoaka malagasy hitodika aminao ny vahoaka malagasy Jesosy ka hiala amin'ny fahazaran-draty hiala amin'ny fahotany ka hivoady eo anatrehanao hitodika eo anatrehanao jerevo manokana Jesosy hoe firenena fa mijaly mikarakaina ao anatin'ny ady ao anatin'ny fahantrana ao anatin'ny olana maro be ny tokantrano tsara bazana miady lava be ihany koa Jesosy ny aretinao maro ny aretina maro samihafa miseho amin'ny firenena io jerevo manokana izany firenena izany Jesosy amindrao fofo Jesosy malalo ka sy ny fony vahoaka malagasy mba tena ho resy lahatra ny amin'ny teninao hitandrina ny didinao
zany jesosy no angatanay sy talaonay aminao a mba ahaizany vahoaka malagasy tena hoe ametraka amin'ny fiainan'izy ireo pelatananao sy trandro marary jesosy satria ianao ilay andriamanitra mpanasitrana ianao ilay andriamanitra ambony indrindra mahay zavatra rehetra jesosy dia ianao nasitrana eo koa jesosy a dia ola ny ponja any jesosy mba vangio izy ireny jesosy mba hitodika aminao metraka amin'ny fiainan'io pelatananao ireo olona rehetra izay tsy manan-kelofana jesosy sahirana tsy manan-koanina dia ianao amin'ny azy ireny amoko ny fony izy ireny sy ny fanany izy ireny indrindra ny nofon'izy ireny mba azo hery izy ireny mba tsy ho reraka mba tsy kiry amin'izao fiainan'izao dia apetraka feno pelatananao koa jesosy mitondra maro ny firenena io a mba tsy variana amin'ny amen'ny paosiny izy ireo fa mba hitodika amin'ireo vahoaka madinika ka atahotra anao dia ametraka amin'ny fiainan'izy ireo pelatananao dia matoky sy mino ao jesosy fa saitsy iray avy izay mihaino izany teny izany dia andray valim-bavaka raha tena mivoady tokoa eo anatrehanao dia apetraka feno pelatananao izany mivavaka izany a anao ny tera sy lazy voninahitra mandrakizay sotra jesosy malalo amen alleloia sotra betsaka ny anabavy erikarakytsika tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay misotra ny anabavintsika izay nivavaka ihany koa nabavy tao an'ny fanomboana raha latojo any toy ny ten'andriamanitra dia misaotra nareo koa izay nahatra ny teto hatramin'ny farany fa tapitra eto nifandarantsika ny fandarantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika tsy tapitra afaka mbola mihaino ny onjam-peo akiradio ianao ao amin'ny 3w.andravokaizao.com na koa tapenao fotsiny hoe akiradio ao amin'ny google ao dia tonga dia afaka mihaino ny onjam-peo ianao mandeha andro aman'alina 7 anatin'ny 7 sy 7 andro anatin'ny 7 andro misy totensaky ny adiny telo amin'ray amin'ny 7 amin'ny 7 maraina mandeha amin'ny radio antsika rapitso amin'ny folo maraina izao fandarana izao zao toriteny izao raha mbola sinaino hatramin'ny voalohany ianao dia mbola misy toriteny koa amin'ray amin'ny 7 amin'ny 7 ralina gamalela fanapitsika ny sahirana mbola afaka manohana ianao isorina izay efa nanao fa mbola afaka manohana ianao ireo sahirana hotoanantsika ny Madagasikara afaka mandefa MP amiko raha misy olona telepana hanampy an'izany sahirana izany zay ny fandarantsika teto faly niaraka taminao raha mbola tsy tonga any amin'ny rahalanitra jesosy dia eo aneto indrayntsika rapitso sady hiditra amin'ny commencement aza diny fa amin'ny sabata ho avy zao dia misy olona anankitelo mpiaraka amintsika eto hiditra amin'ny ranony batisa amin'ny sabata zany to dia batisa anankitelo ndray ho ataontsika anaty commencement ka dia isaorantsika n'andriamanitra zany fahalehibe ny famindrapony tia antsika jesosy rapitso ndrayntsika eo aneto alleloia amen mahereza daholo